Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana babalala no eonana amintsika amin'izao fotoana izao a. Tonga indray ny fotoana izay eonanao iarahantsika ato anatin'izao fandarantsika vavaka febena izay iarahanao amin'ny fandarana andramoka izao a. Ny akiradio a, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maharesy izay miaraka aminay foana isan'andro isan'andro a manatotosa an'izao fandarana izao. Dia ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Matoky sy mino fa salama tsara dolony antsika rehetra ary matoky sy mino koa fa raha tonga eto ianao androany dia ifampahery tokoa tsika ary dia tsy taka nidiranao teto ny vahanao eto androany fa tena hoe ho fen'ny herin'Andriamanitra ianao raha hiala eto dia ho tahin'ny tompony antsika tsirairay avy marety hatramin'ny farany adiny iray sasany eo ny raha antsika eto adiny iray sasany ianontsika hira tenin'Andriamanitra vavaka dia matoka fahazo hery ianao raha androany vao miditra eto dia mirabanao manokana tetenanao hoe aza mihafafa miaraka aminay eto fa mihaino tenin'Andriamanitra ny ataontsika eto ary matoka fa raha hery ianao eto androany dia mbola ho avy indray ianao rapitso. Halleloia. Eto foana tsika hatramin'ny zoma manomboka androany ka hatramin'ny zoma tsika eto foana mifampaherika dia tonga soa aza mihafafa fa afaka miditra tseritra anaty commentaire anao miaraka amin'ny olona rehetrarehetra raha hitanao fa misy azonao hidirana ny amin'izany. Tahin'ny tompo dia miaravantsika rehetra ihany koa izay efa-paketo niditra voalohany teto androany nanavavitsika saondra aloe vera. Tahin'ny tompo ianao dia hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis ao misy tsodrano nomena ny Asera izay tsodrano izay koa nomeko anao androany. Asera hoy ny tenin'Andriamanitra hoe Asera dia avy ao aminy matavy fihinany ary izy miavin'ny hanim-pian'ny andriana. Halleloia. Ranabavy saondra Genesis 7:20 izany teny izany. Tsodranon'ny Asera avy ao aminy ny matavy fihinany ary izy miavin'ny hanim-pian'ny andriana. Izany hoe inona moa izany? Ianao mihitsy izany no tena sopotra. Halleloia. Ka ny matavy nohaninao dia avy ao aminao ihany. Fitahian'Andriamanitra avy ao aminao ihany ary na ny mpanjaka aza ny andriana azy dia hinana ny hanimpi avy ao aminao. Izany hoe mialohan'ny zavatra rehetra dia ianao efa tsy maintsy tahian'Andriamanitra aloha ranabavy saondra. Dia fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahinany ho aminao mandrakarivo. Izay ny tsodrano anao androany dia tahin'ny tompo ranabavitsika kataka ranabavy Andoandry Lonirary Volonirina Aloe Vera saondra Mija Marie Hortensine dia tahin'i Jesosy Kodaleoni Tina Rakoto Arzaka Lovlitina Nabavlina Tizana de Madagasikara. Dia tahin'ny tompo i Marie Hortensine ihany Rantalina Marie Charline Lovlitina i Mami Ajaska Patici Claude Ravelorso Marijo. Ao ihany koa Samina Kamaradin'i Jesosy Sandolanirina Yama. Tahin'i Jesosy Faomehazana fitahina Tsiriamboana Miela tonga soa daholo. Razanaso Sylvie Alain Asany Apôstôly miveriberina be foana ilay Marie Hortensine fa be dia be ny commentaireny. Sandolanirina tahin'i Jesosy i Loni efa nanaravaiko teo Lonirary Volonirina dia i Kodaleoni tonga soa. Tahin'ny tompo Eliza Tsiala Geneviève Randry Mananjara Eliana Miariniana Erika Raka. Tahin'i Jesosy i Mampionina Tozy Jesosy mandrakizay dia Rodine. Halleloia. Azo misy tsy hitako Jonatana i
Eliza Tiala, Sandrine Erika, Tsiry Amboaramiel, efa noteneniko teo Erika Rak, Nambiny Tsomakrina, Vomaika, misy teniny Saondry fa tsy mety voavako, paratsiko ny masoko. Vomaika matavy izay zany, atavy ny fitahin'Andriamanitra ane ianao a, Ranabavy Saondry. Rodine Marie, Melissa Madasava, Ranabavy Lina, artizana de Madagasikara, efa ao. Soameva, Jesosy Mpandresy, Ranabavy mihaja ihany io a. Kodanela, Tahi Jesosy ihany koa. Reo angamba no, zay angamba no mbola tsy voateniko a. De tahiny tompo ary tsika mianakavy a, de mahareta hatramin'ny farany a, daholo. Ao ary, androany tsika, de araka amin'ny ranabavitsika Andoandry, izy no hivavaka fanombohana androany. Halleluia. De eny ten'Andriamanitra tsika, araka amin'ny ranabavy Zamina, de hivavaka firenena androany a, ranabavitsika Aina. Reo a no andray anjara eto androany a, efa nalabaiko teo Lonira ary Vonirina, tonga soana reo. De andao ary tsika hivavaka metraka amin'ny fotoana am-pilatan'Andriamanitra, de avy tsika hivira, de hitravatra any amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Teny tompo ary ranabavy Andoandry, anao ny fitenenana. Jesosy daholo dia mbola hiaraka hivavaka tsika. Jesosy io mbola misaotra sy mivery mankasitraka ny anaranao mahery indray Jesosy, fa mbola narovanao ka hatratr'izao hariva izao indray. Misaotranao fa noho ny fitiavanao sy ny asanao no mbola manatonga anay vory eto amin'izao hariva izao. Misaotranao zahay Jehovah'Andriamanitra fa mbola notantaninao ny tontolo andronay ka mbola tonga soamantsara eto amin'izao fotoana vavaka fiambenana izao indray. Dia mankasitraka noho ny fitantananao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Dia ankehitriny zahay Jesosy dia mangataka aminao, aoka ho feno fanatrehanao ane izao vavaka ataonay eto izao fotoana rehetra izao, dia aoka ho feno fanatrehanao tanteraka. Dia nao Jehovah'Andriamanitra ane hiaro ny connexion amin'ny tsirairay avy mba tsy ho tapatapaka, ary ireo rehetra izay mbola tsy tonga dia nao mahitsiny ane Andriamanitra no hitantana ny dian'izy ireny ka ho tonga soamantsara eto amin'ity fotoana vavaka fiambenana izay fotoana maminay izao. Dia akinay ampianao am-pelatananao ny toriteny sy izay rehetra famelabelarana ataon'ny pastery eto Jesosy dia aoka mba tena hiditra lalina am-pon'ny tsirairay avy, ary tena hitombo avy zato eny ao am-pon'ny tsirairay avy amin'ny finoananao Jesosy Kristy. Dia voninahitra dia ho anao irery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Alleluia. Amen. Alleluia. Misaotra betsaka ny ranabavy Andoandry tsika tao anatin'izay vavaka fanombohana izay. Dia tahiny tompony ianao tombositra hatrany dia Jesosy hamaly vidianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto tamin'ity androany ity. Tahiny tompo ranabavy Ama, Noélie Fantou, Razana Monika, Andolina Suzelle, Selina Rosemina, Terira Albenja, tonga soa daholo isika mianakavy. Ndao aloha tsika anao hira aloha tsika, dia aoriana izay tsika anatin'ity ity tsika maka toerana tsara, dia maka baiboly ihany koa fa andehanao hihainy toriteny tsika aorian'izy ity. Ohatrany ela tsy heny indray izy ity fa andao mba henotsika kely indray mba hanao défilé eto indray ny groupe izay maharesy amin'ity hira anankiray izay efa nataontsika nafinaritra be ity ndao mba ataontsika indray ity hira ity androany atsirovantsika ny fiarahantsika tao anatin'ny groupe izay maharesy
dia reto olona rehetra mipotry reto reo hitanareo mitoryteny sy mandray anjara rehetrarehetra ireo a ndao ary a mbola miandry anao a menofinaritra isika tsirairay avy a halleloia amen. Nisy namana ifanandao zay nampiton'ondry nampilatsaka am'dranolasy kanefa zay amafisifety fony mivoady zay natao teo anatrianao fony vorisy lahatra fa inona am'izay dia tsy aly fa ifiditra aminao fony tezanatao
Alleloia. Voakasika kely foana foky isaka mahita niny iriny. Mahafinaritra kely foana mahita antsika mianakavy tao anatin'iny iriny moa zany dia iran'ny feon'ny mpandreso atamatavy fa nataontsika anaovantsika challenge ny groupe izay maharesy nanao an'izy iny. Isaorantsika n'Andriamanitra ohatrany tapatapaka ny connexion ahoana ny fahitanareo ny any fa ny aty amiko aty koa ohatrany tapatapaka mitovy amin'ny izy le niteny teo tapatapaka ny azy fa ny ako zao aty ohatrany tapatapaka kely. Maheno tsara. Eny ary amin'ny réveillon raha tonga aty nareo amin'ny réveillon satria tsika amin'ny réveillon amin'ny 31 décembre dia manana fanariana hanao fotoam-bavaka tahaka ny fataontsika matetika isa-taona. Hatramin'izay moa zay isa-taona dia izay mianakavy kely ihany manao live eto, izay mivady manao live eto dia vitsy zay dia zay manao fety izay mianakavy kely fa misaotra indrindra mandeha tsara. Niny tsiramboramena ny tapatapaka be mihitsy mandeha tsara ny an'isa ay eny ary. Manam-paniriana tsika amin'ny volana amin'ny 31 décembre faran'ny taona amin'ny calendrier grégorianina moa izy io dia hanao fionantsika ho atao aty tokantranonay ny fotoam-bavaka arahana fiarahana amin'ny sakafo sy fiderana be parain'ny andro. Manareo izay afaka dia afaka tonga ianareo manomboka ny sabata zany tsika dia efa miaraka eto 31 décembre sina ny sabata amin'ity dia manao sabata tsika vita hatramin'ny fiderana ny sabata ny hariva dia makamakaina kely izay mikarakara sakafo na efatra nareo tonga aty na 5 na 9 na 7 na 10 na 20 dia mitovy tsy miova ihany ny programantsika fa izay daholo ny programantsika. Dia manomboka amin'ny valora sasany alina dia manomboka amin'ny fotoam-bavaka faran'ny taona hanao live zany ny fandarina dramokay izao amin'io na betsaka ny tonga na vitsy ny tonga na mbola izay mivady irery ohatry ny isa-taona ihany koa ary fa faniriana fotsiny moa izy satria izy koa tsy fanomezantsiny fa fetin'ny mpianakaviana io dia mety ho sarotra ho anareo reny mpianakaviana ohatrany tamin'ny pasika sy tamin'ny pentecoste no avy fa ho an'izay afaka tonga dia raisina atanan-droa. Anadokibo ny tozy manomboka 1er décembre tsisy tsy atorina aloha fivadikanina fa tena fihinanakanina kosa aloha amin'io dia tena fihinanakanina ny amin'io fampiarahana manomboka amin'ny valo sasany fotoana tarika fotoana fiankofina sy fiderana mampionina dia mitovy teny tena koa tonga ny amin'ny 20 mifampiarahana tsika tapaka ny live ao anaty zoom ataony amin'izay zay rehetra zany masaka zato ny zoom masaka atsika zao dia zay rehetra hiaraka amin'ny appareil-ny andro anaty zoom dia atao amin'ny écran be atao amin'ny écran ny zoom dia eo tsika rehetra mifankahita miara misakafo en ligne isika miara mifalifaly ireny ataontsika daholo amin'izany fa ataontsika tsika rehetrarehetra manao azy eo takariva tena hoe mamanton'alina tena alina mahafinaritra io zany alim-bavaka tena afinaritra no anaovantsika an'io ka dia ho anareo izay afaka dia tongava nareo izay eto Frantsa indrindra nareo izay ao Paris ny manodidina dia tongava zay afaka. Alleloia. Zay zany ny amin'iny hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra zany tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika androany tsika iaraka amin'ny ranabavitsika zamina izy nitondrantsika anaty tenin'Andriamanitra androany dia ndao ary vao anatin'ny aorinan'ny toriteniny dia miverina eto mamelabelatra ny toriteny tahaka ny mahazatra ihany. Tany tomparana vavy zamina anao avy hatrany ny fitenenana. Nahakivy zare zany fanakiviana zany. Azo loha izy tsy mety kely. Faly miarahaba ny pastera mivady ary miarahabantsika tsiraray izay tafavoreto amin'izao vavoka fiambenana izao. Asantra antsika man'Andriamanitra ireny ihany voninahitra raha mbola nomeny izao fotoana izao izay ahafahantsika hihaino tenin'Andriamanitra ary ho antsika tsiraray koa ny fiadanana
raisintsika ny bevoly ry ava-malala amin'ny tompo sokafintsika amin'ny tantara faharoa. Tantara faharoa toko faharoa telopolo andiny fahafito ka hatramin'ny fahavalo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Maherezika matanja aza matahotra na mivadi-polo ny mpanjakany Siria sy ny hamaroan'ny olona rehetra izay entiny. Fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Sandry nofo ny momba azy, fa Jehovah Andriamantsika koa ny momba antsika hamonjy antsika tady ka hiaty ny adintsika. Ary dia niankina tamin'ny tenin'i Hezekia mpanjakan'i Joda ny olona. Amen. Teto Maria ava-malala ninana fihany Asiriana any Joda tamin'ny andro nanjakany Hezekia sy ny arovan'Andriamanitra azy. Ry ava-malala ko amin'ny tompo. Teto moa tantara ty ry ava-malala. Mpanjaka Sankeriba, mpanjakany Siria io mpanjaka io. Mitady handeha hanapotika sy handrava ny firenena Joda. Nefa moa mpanjaka Hezekia izy dia matahotra n'Andriamanitra ary mankatoto tenin'Andriamanitra. Rehefa namorona hevitra zany le mpanjakan'ny Siria Sankeriba fa hanapotika ny Joda dia nisy fanambarana hazon'ny Hezekia mpanjaka. Dia nahazo tolotsaina tamin'Andriamanitra zany Hezekia. Dia nanampina ny loharano rehetra mba tsy hikorina any amin'ny tanàna zay nipetrahany Asiria satria taranaka Joda taranaka voafidy ary mpanjaka Hezekia tena olona natahotra Andriamanitra izy. Rehefa nitampenandry zareo amin'ny loharano tokony handeha amin'ny tanàna Siria dia tsy hitan'izy ireo ny atao ny zavatra nataon'ny Sankeriba mpanjaka handeha hanakivy Hezekia mpanjaka sy ny olona itarihiny. Kanefa ry ava-malala nitazona ilay fahamarinany ireo Joda. Nahazo tolotsaina avy tamin'Andriamanitra izy ireo ary nijoro tsara tamin'ny fahamarinana ry zareo. Isika koa zay manatrika eto manaraka zao fotoam-pivavahana zao ry ava-malala. Isika zay efa nanoro tena ho an'Andriamanitra. Oka koa tsika tena hijoro tsara ary tena hanapa-kevitra zany antsika amin'ny fanompoantsika Andriamanitra. Mijoro tsara tsika dia tsy ho tapaka ny toro-hevitra omen'Andriamanitra antsika. Omen'Andriamanitra tolotsaina antsika ampahiratiny masom-panantsika tahaka nataon'Andriamanitra tamin'ireto Joda. Tena tsy voasakantsakana ny zavatra tian'izy ireo atao. Devoly ry ava-malala mitady hevitra hanapotika ny fiainantsika indrindra antsika manara-dian'Andriamanitra. Tadiaviny hevitra foana hakivy antsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Kanefa raha mijoro tsara isika tsy mba ho potika zany ny ara-panahintsika na ny ara-nofontsika aza tsy azo ny devoly kitikitihina izany raha tena mijoro tsara isika. Teto ry ava-malala tena nijoro reo Joda ary nampahereziny mpanjaka Hezekia zareo. Aza matahotra na mivadi-pono ny mpanjakany Siria sy ny hamaroan'ny olona rehetra zay entiny. Satria reo Asiria reo endriky ny devoly ry ava-malala. Isika eto amin'izao tontolo izao endriky ny devoly dia ireo zay tsy manaradia Andriamanitra. Reo manodidina anao tsy mino ny fisian'Andriamanitra, reo dia endriky ny devoly. Raha ianao tena manoro tena io, ezahiny, tipitehiny ny ara-panahinao.
mba hahatonga anao ho lavo amin'izao andro farany izao. Kanefa ianao tokony tena hijoro tsara, satria ny Andriamanitra tomponao mahery lavitra noho ireo tsy matahotra an'Andriamanitra. Ary reo ny ava-malala hentiny nofo reo fa ilay Andriamanitra tomponao ara-panahy. Ny nofo ny ava-malala tsy mba mahatokotra ny ara-panahy. Isika mila mijoro tsara, aza manaiky hakiviny fahavalo, aza manaiky hakiviny olona ampiasainy devoly antsika, fa isika raha mijoro tsy mba voazongozona ifonao io, tsy mba voazongozona ny fanarahanao dia Andriamanitra. Tena nagnakivy ireo Asiria, nagnakivy Sankeriba tamin'ny mpanjaka Ezekia, nefa tsy mba nahakivy zare zany fanakiviana zany, satria hitantsika amin'ny tantara faharoa telopolo andiny fahafolo ka hatramin'ny faharoambinifolo. Nivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazainy Sankeriba mpanjaka ny Siria: inona izato itokianareo no dia miaritra fahoriana eto Jerusalema ianareo? Tsy Hezekia ihany va no manambosy anareo hanorotena ho faty no sary sy etahetaka, manao hoe Jehovah Andriamantsika hamonjy antsika amin'ny tanan'ny mpanjakany Siria? Tsy Hezekia ihany va no nandrava ny fitoerana avo sy ny alitarany nanodidina ny Juda sy Jerusalema ka nanao hoe eo anoloan'ny alitara iray no hiakofanareo sy andohalihanareo ditin-kazomanitra? Zany teny nataony mpanjaka Sankeriba, mpanjakany Asiria. Nefa tsy nahakivy ny zanak'Israely, tsy kivy ny Juda rehetra niankoka tamin'Andriamanitra tomponjare, satria nanino? Manana toky ao anatin'izy ireo fa ilay Andriamanitra tomponjareo tena hiaro zare hatramin'ny farany. Isika koa ry hava-malala mila manana toe-po isika hitoky amin'ilay Andriamanitra efa nitompontsika, mijoro isika ary mikolokolo io ara-panahintsika io mba tsy hipotraka na hilavo amin'ny lalana eto amin'izao tontolo izao io ara-panahintsika io. Ohatra hikolokoloantsika azy io mandra-pahavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha ny lanitra, tahaka ny nataony Joda teto. Namboarin'izy ireo ilay loharano, notampenan'izy ireo mba tsy hivoaka ny rano, mba tsy hikorina any amin'ny tanànan'ny Asiria. Nikolokoloany zany loharano zany, namboariny tsara. Tahaka zany koa ry hava-malala no ataontsika eo amin'ny fanarahantsika dia Andriamanitra. Kolokolo ry hava-malala ny ara-panahinao, mijoroa tsara ianao zay efa nanorotena, ianao ilay efa manana empanahy, ianao ilay efa nanana toky ao anatinao fa Andriamanitra irery ihany ny tompo sy mpamonjinao. Izy dia handray an-tanana ny fiainanao, fa ny anjaranao ry havako ny mijoro, ny mikolokolo mba tsy ho lavo na potraka eny an-dalana ianao. Satria nahoana ry hava-malala, io Andriamanitra tompontsika, Andriamanitra mamaly vavaka, Andriamanitra tena tia antsika izy, ary Andriamanitra te hitonga antsika amin'ny fandresena. Fa okafonanao tena handeha amin'ny mahitsy ianao, kolokoloanao io fiainam-panahinao io. Teto ry hava-malala zanak'Israely, teto dia tsy mba kivina natahotra ny Asiria ry zareo, fa nandeha tsara, nandeha mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra. Mbola vakintsika baka amin'ny tantara faharoa-telopolo andiny faharoapolo, manao hoe ary noho izany dia nivavaka Hezekia mpanjaka sy
Isaia mpaminany zanaky Amozaka nitaraina tamin'ny lanitra ary Jehovah naniraka anjely izay nandrikina ny lehilahy mahery rehetra sy ny mpanapaka ary ny komandy teo antobon'ny mpanjakany Siria ka dia lasa nody amin'ny kenitra Sankeriba ary nomiditra tao an-tranon'Andriamanitra izy dia namono azy teo amin'ny sabitra ny zanany natera ry avao malalako. Zay no fiafarany io le manentsika anao io le tsy matahotra Andriamanitra manodidina anao mitady hanapotika ny ara-panahinao io dia tahaka ny nahazo Sankeriba teto ry avao malala sady afa-baraka no tsy naharesy ny zavatra ny eritreretina hatao handeha hanafika joda tsy tanteraka no tany an-trano mbola ny zanany naterany koa no namono azy fa ny ataontsika ry avao malala ny tena ananantsika finoana amin'izao andro farany zao ny tena ijoroantsika ary miezaha tsy mamaly ny ratsy ireo fahavalonao re miezaka manakivy anao tena potika ara-panahinao mijoroa tsara azy miheno ataovy sofina tsy maheno zavatra ianao ary azy mamaly izy fa ny anjaranao ny mitaraina ao anatrehan'Andriamanitra tahaka ny nataony Ezekia sy Isaia mpaminany nitaraina teo amin'Andriamanitra ny andrandra ny lanitra izy rery avao malala namaly vavaka ny Andriamanitra isika koa izay amin'izao andro farany zao tena tian'Andriamanitra isika tian'Andriamanitra isika voakam-pandrisy tian'Andriamanitra ireo fahavalontsika ho afa-baraka eo anatrehantsika fa ny anjaranao ny manamasy ny tena ny manana filoana ny mijoro tsara ny mankatò tenin'Andriamanitra ho hitanao tsara fo hiasa ireo Andriamanitra tomponao ary hamaly ny ratsy izay manodidina anao tianao Jesosy Kristy zay ny toro-teniny entiko teto rehefa malala asantra antsika ho an'Andriamanitra rery andro voninahitra. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny tranam-pavy samintsika tao anatin'izany toro-teny tena mampahery. Alleluia. Mampahery anao sa tsy mampahery anao zany toro-teny zany? Tokony hampahery anao zany. Sotra betsaka raha ny samina dia Andriamanitra manankirepasaomina any hamaly fitianao dia tahin'ny tompo tombositra tombofa soavana dia Andriamanitra manankirepasaomina ampitombo anao hatrany dia hamaly fitianao. Sotra indrindra sotra anao rehetrarehetra koa mampahery anazy fa dia mino fa hitany daholo ny fampaherezana izay ataonareo ary mampandroso azy mbola anao ny tsaratsara kokoa indray ao aoriana. Ny tompo faly Ritovo razana soa Sylvie efa narabaiko teo Masilina Rozmina koa efa narabaiko teo Fabiola Zanaka Andapa ny ana maheno soa tahiny Jesosy daholo sika menakavy izay mety mbola tsy narabaiko teo Aingonina Solo Farina ako mahita nareo le manohatra le verset ohatra samy hafa daholo ny voasoratra androany. Tantara faharoa toko faharoa amby telopolo andinin'ny fahaenina sy ny fahafito no ny vakindrana vavy samina. Za koa amaky manomboka any amin'ny andinin'ny voalohany dia angalatsika fampirisana hatrany amin'ny andinin'ny fahatelo amby roapolo fa indrindrindrindra ny andinin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahavalo no tena angalatsika lesona amin'ity androany ity. Ny Soramady dia nanafian'ny Asirianina ny Joda tamin'ny andro nanjakany Ezekia sy ny arovan'Andriamanitra azy. Halleluia, amen. Ny fomba fataon'ny olona tamin'izany rehefa hanafika tanàna dia atao fahirano. Zany hoe atao fahirano zany dia didinina, voadidina. Ary eo voadidina dia ny avy ao an-tanàna tsy avela mivoaka, ny hiditra ao an-tanàna tsy avela miditra. Dia rehefa tsy misy miditra sy mivoaka moa ao dia manomboka ny ao an-tanàna ihany no hoanina raha tsy mahazo mivoaka ny trano tsika tamin'ny confinement reny ke tsika natao fahirano zany hoe tsy mahazo mivoaka
rehefa mivoaka ianao ka tsisy ino izy ty tsisy justificatif eny aminao a dia mandovo vola izy tamintsika te tratra ny lamonde be mihitsy tamin'ireny atao fahirano rehefa ho asiana potehana zany ny tanàna anankiray a dia atao fahirano izy dia ny zavatra mitranga rehefa atao fahirano tsy vetivety a fa ela dia ny zava-mitranga raha tsy avela mivoaka ny trano zao tsika dia manomboka milany ny sakafo dia manomboka mihinana dia nefa ran'ny olona tadidinareo ngamba tamin'ny andron'ny mosary tao Samaria tena ny fampihinana mihitsy ny olona sisa ny hohanina efa manomboka amin'ny fampijerijery izy amin'ny matavitavy ato tsisy hohanina tsony fa zao ry havana Andriamanitra rehefa omban'ny olona anankiray dia hatrany amin'ny voalohany Andriamanitra dia efa momban'ny olona na dia mbola tsisy zavatra mitranga ary alleloia Andriamanitra mombanao rehefa Andriamanitra ny mombanao voany amin'ny voalohany mihitsy nitetiky ny fahavalonao dia efa tsy mahavoanao tsy miandro hoe any amin'ny farany jenareo tsara ny zavatra mitranga teto hoy ny tena Andriamanitra ny amin'ny voalohany ary rehefa afaka izany dia zany raha marina zany dia avy Sankerivo mpanjakany Asiria niditra tany Jotaka hanao fahiran'ny tanàna manda ka nikasa hanafaka azy ary nitany Ezekia fa tonga Sankerivo dia fankasa melan'i Jerosalema dia niara-nihevitra tamin'ny mpanapaka sy ny lehilahy mahery izy mba hanampina ny rano tamin'ny loha rano eny ivelan'ny tanàna ary nanampy azy ireo dia nivory ny olona maro ka nanampina ny loha rano rehetra sy ilay reny rano mamaky eo voan'ny tany ao izy nahoana no avela hita rano be ny mpanjakany Asiria raha avy alleloia dia noherezany namboarina avokoa ny rava tamin'ny manda sady nasiany tilikamo teny amboniny sy manda hafa koa teny ivelany dia namboatra ny milo teo an-tanànan'ny Davida sady nanolefina amampinga betsaka izy alleloia zao zany ny zavatra nitranga tamin'io misy rano misy loha rano dia mandalo anatin'ny tanàna ao dia mandeha mivoaka dia ny zavatra nataon'ny zareo a dia le rano mandeha avy any amin'ny loha rano no tapenany teo an-tanàna tsy navelan'ny mivoaka intsony dia niangona ny rano rehetra tao an-tanàna nampiasaina nosotroina nanamboarana nanaovana feta nanamboarana nampandroso aingana be an'ny asa ny zavatra nitranga zany dia zao any dia efa misy fomba an'Andriamanitra retsy nikasanao fahirano fa le ato amin'lay natao fahirano nijanona tao ny rano ary ampy andry zareo ampy ny tanàna na dia natao fahirano azy ny olona nanao fahirano ireny tsy nahazo rano ianao ngery avana ninonino nahazo lalovana hoe ninonino zavatra ataon'ny fahavalo anao tadidio fa ampy anao ny fahasoavan'Andriamanitra tena ampy atsika ny fahasoavan'Andriamanitra atao fahirano kanefa ny rano ao aminao tsy navelanao ny voaka ianao manana ny fahefananampina ny rano tsika tsy matahotra mety anarana fotsiny hoe ianao atao fahirano fa ny tena marina alao anao fahirano zay anao fahirano anao fa ny fahasoavan'Andriamanitra tsy azo nizaniza tapenana tsy ho ao aminao le loha rano tao an-tanàna ny tao an-tanàna indray nanampina ny rano tsy voaka ozy zao hoe nahoana ozy izy mpanjakany Asiria no omena rano halleloia mitady anao fahirano anao ny fahavalo zao ny tadidio ny azo fikasana Andriamanitra efa mitahanao izy mikasa nisy ratsy anao Andriamanitra efa manisy soa anao sady ary ny rano tsy maintsy ao aminao raha tsy misy rano tsika maty raha tsy misy rano tsika maina azo atao mihitsy ny misy olona anankiray tratrany fahirano fa ny fahasoavan'Andriamanitra ao aminy ao anaty tanàna inona mory avana ny ilaina zava-dehibe tena ilaina nge zany rano zany nga izy afaka nanao feta
ina zao nanaovana reo nanamboarana haingana zay rava tamin'ny manta rehefa manao fety ange tsy maintsy mila rano manao beton ianao manao fety ianao tsy maintsy mila rano tsy nandroso ny asa raha tsisy rano ho izy Andriamanitra hoe tsy maninona ozy izy avy be ty aminay ny olona alleloia mivavah fotsiny ianao alao anao fahirano anao zay anao fahirano fa ny fahasoavan'Andriamanitra tompoko dia miboboky eo amin'izay efa nofidiny. Ezekia dia mpanompon'Andriamanitra. Ezekia dia mpanjaka tena mivavaka. Ary hitantsika moa ao aoriana fa displanina tanteraka mihitsy ny ravany i Sankeriba teto e. Satria ty firenena zay ho tafiany ty dia manomboka any amin'ny mpanjaka Ezekia dia olona mpivavaka matahotra an'Andriamanitra fa mimpaminany tao an-tanàna koa tena amin'ilay tena hienjana Isaia. Zany hoe nisy duo tena tsy azo nataony inona zany mpanjaka Ezekia mivavaka be mimpaminany Isaia. Dia anao tsara ny amin'ny farany any nge olo tena Andriamanitra raha vakitsika any amin'ny tantara faharoa toko faharoa amby telopolo andiny faharoapolo ary noho izany dia mivavaka Ezekia mpanjaka sy Isaia mpaminany ka notaraina tamin'andro lanitra inona tsy sokatra amin'izany ravana hoe ny présidentny firenena zany ny président zany filoham-pirenena mpivavaka be nefa koa pastera mpivavaka be ry havana tsy azo atao ninina zany a raha tena teneniko anao fa zany ny tena hoe duo tsy azo ravaina zany. Alleloia. Mba irarina mba isy zany hoe firenena anankiray dia ny filoham-pirenena koa mivavaka be ohatran'ilay pastera ihany. Alleloia. Firenena tsy azo atao ninina zany ary dia zany vao nanomboka ao fotsiny anao fahirano izy nitratrany fahirano ny rano ao an-tanàna e. Tsy maninona ngena tsy mivoaka ntsony ny olona fa ny rano efa voatapona dia mijanona ao an-tanàna e. Tsy olona nantsony zany inona moa ry havana raha zavy havana misy ny zavatra rehetra ato an-tranoko eo vady aman-janako a eo ny connexion afaka anaovako fandarana misy vary eo a misy loko a misy goûté ao a misy rano ao a ko nahaverina confinement ary moa tsy dia mampaninona an'ike zany da ditiko mihitsy tamin'ny andron'ny confinement iny fa tena nafinaritra tamin'ireny nandroso be mihitsy ny asan'Andriamanitra tamin'ireny confinement reny ngena nanomboka nampitena be dia be ny fitaovavako en ligne ohatry ny antsika zao e. Halleloia. Tsika teto dia tena anisan'ny tena nanao zay nety mihitsy tsika teto a satria tsy nivoaka ny trano dia fandarana foana e. Halleloia. Inona ny zavatra ilaina ko tsy ny rano ve dia sady ny sakafo ninana ny sotro fa nanao asan'Andriamanitra. Ny manda tsy maintsy natsangana ka io manda atsangana io mantsy io tepoly atsangana io ny tena problème ny Sankeriba. Ny devoly ry havana dia tena fahavalon'ny devoly ianao androso ara-panahy io ianao manangana tempolin'Andriamanitra ao anatinao io ianao manangana fanjakan'Andriamanitra ao anatinao io tena tsy tatin'ny devoly io ihany ny problème ny olona amin'ny devoly dia ny olona manangana ny ara-panahy io dia lasa dia ao anatin'izany a jerinareo tsara andiny fadimy dia noherezina namboarina avokoa zay rava tamin'ny manda sady nasiany tilikambo teny amboniny sy manda hafa koa teo ivelany dia namboatra milo teo an-tanànan'i Davida sady nanao lefina mampinga betsaka izy fetsy a nitoloran'Andriamanitra hevitra ry havana Ezekia ary zany teneniko anao hoe raha filoham-pirenena mivavaka izany tena zava-dehibe zany hoe tena mivavaka satria na zavatra mitsaka ny fahirano ihany fa izy tsy variana nanangana ny rava sady nanao lefina sy ampinga sady namboatra fedina ihany namboatra fiarovatena ihany ny manda sy ny manda nefa mitsangana ihany fetsy reto olona reto tahin'ny tompo
Ary ianao raha atao amin'ny fahavalo fahirano zany aza mipetrapetraka atsangano zay an'Andriamanitra, manamboara fidina, mamaky baiboly, minana tenin'Andriamanitra. Alleloia. Retsy variana miandro manao fahirano ny ato anaty tanàna nge me mitombo ihany e, mitombo ara-panahy, mitombo ara-baranofo. Alleloia. Aza manaiky mijanona eo amin'ny toerana anaovana fahirano anao fa mitombo. Alleloia. Ary nanendry mpife miaramila ife olo izy ka nampiandrona azy akeo aminy teo akararana akaiky mivavadiny tanàna dia nanao teny famporisihana tamin'ny ty teny mahafinaritra be, maherezaka matanjaha. Aza matahotra na mivadipony amin'ny mpanjakany asirasy ny amaroany olona rehetra zay entiny, fa momba atsika dia be noho ny momba azy. Halleloia. Sandro nofo ny momba azy fa Jehovahandriamantsika koa zany momba atsika, amonjy tsika ka hiady ny aditsika. Ary dia niakina tamin'ny teniny Ezeka amin'ny mpanjakan'ny Joda sy ny olona. Halleloia. Amen. Ahoana izy Ezeka mahereza ka mahatanjaha. Tiako mihitsy miteny an'izany teny zany rehefa misy olona ketraketraka kivikiviny fainao. Mahereza dia mahatanjaha. Aza matahotra na mivadi-po. Halleloia. Fa maninona tsy atahotra na mivadi-po? Misy zavatra mivadika zany. Mahereza dia mahatanjaha dia aza matahotra na mivadi-po, fa satria maninona? Toy dia tsotra. Inona ilay mampatahotra sy mampivadi-po? Ny amaroan'ny olona. Mpanjakany Asira zany dia anisany mpanjakana asika sady nitondra tiako be koa teny hoe reka. Mpanjakany Asira zany dia sady isan-keriva dia sady olona manana tetikady ny be miaramila. Reo le tokony atahorana, reo le tokony amperikerika, reo le tokony ampatahotra sy ampivadi-po. Ary isika rehefa mifanena amin'ny fahavalontsika dia misy an'izay endrika mampatahotra sy mampivadi-po zay daholo ny fahavalo. Tsy mbola nisy fahavalo mifanena tamin'ny zanak'Israely ka tsy nampatahotra sy nampivadi-po. Ry Goliata hoe nampatahotra sady nampivadi-po. Le avandry Goliata hoe le anakenina ny ratsany, nampatahotra sy nampivadi-po. Ny Kananita hoe nampatahotra sy nampivadi-po. Le demoniaka tao Gerasena hoe nampatahotra sy nampivadi-po. Zay fahavalo rehetrarehetra niona tamin'ny zanak'Israely, zay fahavalo rehetra niona tamin'ny Hebreo dia mampatahotra sy mampivadi-po. Mampatahotra sy mampivadi-po ngery manzany Farao zany, nampatahotra sy nampivadi-po ngery manzany Nebokadnezara zany, nampatahotra sy nampivadi-po ngery manzany Heroda mpanjaka zany. Tsisy mba hoe fahavalo mahafinaritra mihitsy zany, mba mahafinaritra mba mety tsaratsara vela tsy le mamely ambadiky reny fotsiny, tsisy an'izany. Tonga dia mampatahotra sy mampivadi-po daholo. Ka zany mihitsy koa ny ampeon'Andriamanitra amin'ny olona nefa. Ary eo Andriamanitra le miteny aza matahotra na mivadi-po na dia mampatahotra sy mampivadi-po aza ny paozin'ny fahavalonao. Satria inona ny antony? Satria ozy Jehovah ny momba antsika nge be lavitra ny momba azy. Antsika ny tenin'ny Elisa. Alleluia. Any amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaenina. Aitsika tsara hoe fa nitorotsika teto be dehibe mihitsy. Mpanjaka faharoa toko fahaenina andininy fahaenina ambin'ny folo. Rehefa voadidina soavaly dia hoe volo. Dia nampandeha soavaly sy kalesy miaramila ho any izy ka dia tonga alina ary nanodidina ny tanàna. Ary rehefa fomaraina kosa zatoviny lehilahin'Andriamanitra dia mivoaka indreo miaramila soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna. Dia olona zatovy taminy, indrisy tompoko, ahoana ny ataontsika? Ary Elisa, ina moa ny ataontsika eo? Aza matahotra na mivadi-po e, fa momba antsika dia be lavitra noho ny momba azy. Alleluia. Sisa an'ilay lavitra moa zany fa zazatra amin'ny tena izay be lavitra fa ososa aza matahotra fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Fa ny tena marina be lavitra. Alleluia. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fasivy. Andiny fafito azafady. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fafito. Ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjely niady tamin'ny
lay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady nefa tsy naharesy, tsy maharesy ka sady tsy nisy toerana ho azy tsony tany an-danitra. Dia nazera lay dragona dia lay mianarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao ka nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa dia niaraka nazera taminy. Reo anjely reo Losifera rehefa natetỳ tany dia nisy anjely voatarika nytao ikomby dia ny ray apahatelo ny anjely tao an-danitra, ny aintiera ny anjely tao an-danitra dia nitotona tatỳ tany. Dia ireo mampahory ny olona rehetrarehetra zao, ireo devoly delivrena lava mampahory ny olona zao, reo ray apahatelo ny anjely tao an-danitra reo no mivady. Fa mahatonga ny teny hoe lehibe ny momba antsika dia azadino fa nijanona niaraka amin'Andriamanitra ny roa apahatelony, ny 2 tiers ny anjely zany ao an-danitra ao. Raha misy anjely 30 zany fa tsy 30 ohatra dia ny 10 latsaka tetỳ tany fa ny 20 mijanona ao ambony. Iza ny betsaka, ny nijanona sa ny natotana? Ny nijanona. Dia izy reo nijanona reo le tena ny tenandriamanitra hoe ny anjelin Jehova mitombo manodidina izay matahotra azy. Ny anjelin'ny satana kosa dia le tonga handrava sy hanapotika sy hamono ray apahatelo ka na dia hanapotika sy hamono ary reo dia mbola misy avoroeniny tonga hitombo manodidina. Mahatonga antsika mbola eto ohatr'izao dia no roa apahatelo ny anjely iran'Andriamanitra mitombo manodidina antsika. Fa raha tsy nisy izao efa elitsika nipotika, efa elitsika ny lavo, efa elitsika ny resy ry havana malala. Ary dia tena ny teny mihitsy natoky Elisa aza matahotra an'izany be dia be ngery zareo sady mangovitra. Ka be dia be ny fahitanao andreo fa tsy mbola hainao le be dia be miamby zay aso ambony ao. Mbola be dia be lavitra ao ambony ao. Alleloia. Ary teto koa dia niteny an'izany Ezeka, niteny azo matahotra na mivadi-poana. Andriamanitra ngefa dia niteny amintsika mihitsy hoy ny ten'Andriamanitra any amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo. Izara tenen'Andriamanitra ty tantara faharoa toko faharoapolo. Iny mba ho izay tapany faharoa tantara faharoa toko faharoambefolo tantara faharoa toko faharoapolo andiny fadimy tapany faharoa hoy ny ten'Andriamanitra. Aza matahotra na mivadi-pony amin'ireo olona betsaka ireo fa tsy anareo ny ady fa an'Andriamanitra. Halleloia. Ny mahatonga antsika tsy atahotra. Inona mahatonga antsika tsy atahotra? Le ady tsy atsika. Zay kely mahatonga antsika tsy tokony hivadi-po tsy atsika le ady. Misy ny ady fa iady tsy natao atsika le. Fa iza no iady? Any Jehova ny ady. Ozy Jehova hoe Jehova no iady amin'ny Exodose 14:14 zany. Jehova no iady fa ianareo kosa aninona? Angina. Ary tsika dia tena ampanginan'Andriamanitra tsika ravana. Jereo tsara. Matetika be mihitsy ny takan'ny fisian'ny fahavalongeza be manoloana antsika sy mampatahotra sy mampivadi-po dia ity zavatra ity indray dia ataon'Andriamanitra foana ity isaky misy ady. Alohan'ny edivany zanak'Israely ahenan'Andriamanitra foana ny zavatra eny amintsika. Na ataony tsy manam-piadiana, na ahena ny isa, na zavatra ohatr' izany ataon'Andriamanitra izay hampangina antsika. Tsy aheravana mitambatamba raha antsika mibetsaka eo jerena tsara ny fanafian'ny Gideona ny Midianina fa nitsetsaika tamin'ny fanginana 300 lahy iretina hoe vahoaka ray manontolo. Deo vakitsika izany teny izany any amin'ny Mpitsara toko fafito. Mpitsara toko fafito andininy faharoa. Ary Jehova tamin'ny Gideona, maro loatra ny vahoaka ao aminao ka tsy hanotranao Midianina eo tanana fa andreo ireharehaniko ianao ka anao hoe ireharehaniko ny Israely ka hoe ny tanako ihany namonjy ahy. Normal be zany
raha betsaky tsika ohatra ananana trosa ianao, ananan'olona 1 miliara ianao trosa, nefany a nilovanao misy trano be sy ny sisa namidinao 1 miliara namidinao 2 miliara ny trano anankiray a dia namafanao trosanao 1 miliara dia izy ianao hoe so ampy anisan'le trano navelan'ny tata sy neny a raha tsisy an'iny trano iny mijarotsika ohatr'izay. Hitanao, zay le zavatra tsy tatin'Andriamanitra, zay le zavatra tsy tatin'Andriamanitra amintsika. Raha vao ohatra hoe betsaka ny ampelantanantsika, ohatra hoe manana olana any amin'ny fitsarana ianao, nefa ianao fantatra olona be dia be, dia amin'ny alalan'ny fikontaktenao ray amin'ireo olona ireo na roa na telo na olona 10 fantatrao a voaka ny vidim-pitsarana, ny olona tondra vavaka taty Jesosy taio izy amin'le fitsarana voaka banino toy izy ianao ny tena marina nge be dia be ny olona fantatra efa betapetsa ny olona fantatro toka tsisy natahorana nge iny betsaka ny olona fantatro tao amin'ny fitsarana. Zay angely izy tsy nety tamin'Andriamanitra izy Andriamanitra ohatrany Gideona maro loatra ny olona aminao ka tsy hanolotranao tananao ny Midiana tsy maintsy tenao hoe zay nge be dia be no vitsy zay nge be lavitra no reo fa izy Andriamanitra hoe ankehitriny dia ana miantso amin'ny vahoaka hoe niza no matahotra ka mangovitra aoka izy iverina hiala amin'ny tany avony Gileady dia niverina ny olona 2,4 alina fa 1 alina ny sisa 10,000 zany sisa no mijanona fa tsy nekeny Jehova ry havana mbola ozy Jehova hoe mbola maro ihany ny olona mbola maro ihany tsy mety reo mandrapatongan'ireo 300. Inona zany ny zavatra ataon'Andriamanitra? Ny ahatonga antsika tena ekely, ny ahatonga antsika ohatrany hoe tsisy ninona, ny ahatonga antsika tena angina raha resaka feo apetsahana ny tenenina eto ohatra hoe nareo angina za miady, aza matahotra na mivadi-po fa ny ady tsy anareo fa ana. Entin'Andriamanitra naporofona fa tsy anao ny ady dia ataony tsisy ninona eo aminao, mangina tanteraka mihitsy. Zatra n'izany Andriamanitra ry havana, ary anao azagaga raha ohatra hisy ady lalovanao dia ohatra ny tena tsy nasian'Andriamanitra zavatra ngezabe zany teo aminao. Alleluia. Satria tsotra tian'Andriamanitra ho hita tena net, tena hoe mivaingana hitanao fa tsy herinao natanjaka ao. Hitan'Andriamanitra ny bokin'ny Zakaria tena mahafinaritra anahy foana ty mba mareo amin'ny baibolinao ty raha mbola tsy marianao tao. Any amin'ny bokin'ny Zakaria, any amin'ny bokin'ny Zakaria toko 4:9 azafady Zakaria toko 4:9 azafady. Hoy izy hoe tena maly izy ka anao tamiko hoe zao ny tenin'ny Jehova amin'ny Zerobabely, tsy amikery tsy ampatanjahana fa mifanahiko hoy Jehova tompony maro. Ahoana io? Tsy amikery tsy ampatanjahana. Raha amikery dia ataon'Andriamanitra be dia be ny olona eo aminao. Io nge ry havana ny différence an'ireo ady ireo ahoana izy Ezekia sandro nofo izy ny momba azy, sandro nofo, fa Jehova Andriamanitsika kosa no momba antsika hamonjy antsika ka hiady ny aditsika. Andriamanitra dia fanahy, ny zavatra ao amin'Andriamanitra rehetra dia ara-panahy. Ny nofo dia nofo, ny fanahy dia fanahy. Miavaka mihitsy eto fa sandro nofo ny momba andry Sankeriba ka nafiry ireo nafiry nofo foan'ireo. Fa ny an'Andriamanitra tsy amikery tsy ampatanjahana, ny nofo dia tanjaka, ny isa dia tanjaka, ny fitaovam-piadiana maro hery. Fozy anao tsy raha miresaka amiko tsy amikery tsy ampatanjahana fa mifanahiko ho Jehova. Halleluia. Aza malahelo ianao raha mandalo ady ka hiatrikady fa tsisy ninona eo aminao fa Jehova no ao aminao. Halleluia.
rehefa nitantareko anareo fa mbola misy aminareo mbola tsy naheno mialatsiny raha mamerina tantara efa nitantarena foana fa mbola misy aminareo amin'ireo olona vao taty arindra ireo mbola tsy malala rehefa nanomboka ny vavaka izay mivady boka ny trosa tamin'izany tory daholo amin'izay ny olona fa tsy vita n'le tenenina ntsony ho avy ny vola miandry kely nitory ny olona raha nanam-bola izay mivady tena nitady mihitsy avoka na dia efa mivavaka ary ohatrany tsy milamina sareo hiakatra fitsarana manontany daholo ny olona aiza ny avoka anareo ary na dia ny mpitsara-panao famotorana dia manontany aiza ny avoka anareo fa tena tsy nisy tsonina ny ariary teo aminay fianakaviana no mitondra hitanareo hiakatra fitsarana tamin'izany dia nitondrana oviva kely dia le mofomofo kely zay vady tsy nanana mama no nitondra an'izany mama fianakaviana tonga tany nanohana anay aiza ny avoka tsisy tsoniko sonina ny volana avoka lasantsy nanjananay tany ary siky tsisy ny olona mitory anay amin'io manambola aminay manambola izy naka avoka ara-talàna mihitsy izy ahoana moa ry avana ny fisainao zany hoe ianao hiatrika fitsarana ianao ny diso tsy tokony ianao manana avoka tena mba matanjatanjaka indrindra tena le avoka tena le tsy andarany mihitsy lafolafo vita izy manao an'ireny fa tena tsy nanany zay raha ny sitraponay tamin'izany zay mbola tsy nanam-pinoana an'izany hoe andao andeha tsisy avoka tsy mbola tany anatin'ny finoana zany zay mbola tsy nanana zany nivoana finoana zany zay fa ny vola mitsisy tompoko fa tsy hoe zay be finoana fa raha fanirinay raha mety ary avoka rona telo niaraka teo izy ao navana zany hiakatra fitsarana alleloia dia mbola tsisy nareo misy mbola tsy nareo tarata nareo ohatra le mijery film reny dia dia efa nahita film dia tenenina ny faran'le film fa tena tany zay tsy nisy ninina azo natao tsy nisy avoka tsy afaka naka ninina fa zao ry havana rehefa tonga tany tonga ny mpitory tsy tonga moa zany fa ny ino izy ty ny avoka no tonga tany fa dia tsotra rehefa tonga tena notany aiza ny avoka tsy manan'izay tompo fa ny zavatra nataon'Andriamanitra hetsika ara-panahy fa tsy hetsika ara-nofo tsy amikely tsy afatanjaha fa mifanahako nietsika amin'izay mifanahy iny fanahy iny to dia niditra ato anatin'ny fisainan'le avoka an'le olona ny Andriamanitra eringery avana mba mahay miposede fa sao dia fenao fa ny devoly reny no mahay miposede ny na amin'izay mifanan'Andriamanitra fa mifisainan'le avoka io arovy olona io izy io olona torino ihany arova zany hoe iarovy io nefa rany io avoka an'le mpitory io no natsangan'Andriamanitra lasa niaro an'andre teo amason'ny mpitsara-panao famotorana ianao zany afaka tonga eo tsy nanana avoka fosy ny tena androandry tsy anao nge ny ady any Jehovah nge ny ady ianao nge tonga eo fotsiny halleloia le ady makeo ianao mijoro fotsiny fa ianao tsy miady fa misy hery miady ho anao eo iza reo hery miady anao reo lehibe dehibe reo mety ianao rery sisany tonga eo ny fahavalinao 10-20-30 fa ianao rery tonga eo io ny momba anao be lavitra ny momba an'ireo tsy hitan'ny masonao zany ary tsy hitan'ny mason'ireo fa ianao afaka mino an'izany fa reo tsy mino an'izany hitola gaga reo aveo fa ahoana ny fomba nandresenao an'izany hitola gaga ho any olona ravana hoe ahoana ny apossible zany dia teneno izy hoe possible zany
araka ny teny mampino hoe tena voaka fotoa zay na ny fianakaviana gaga fa ahoana hoy izy zay nanana avokangy izy eto iza ny avokanareo tao avoka tsy nalovolo tena tsy nalovolo fa nalohan'ny mpitory anay ny volany izy ndray ny aro anato hoe sady nandetika izy nanavotra. Halleluja. Ry havanao za te teny aminao androany ina ny ady eo anoloanao aza miantehatra amina nofo-tsandry ianao andaotsika hiantehatra amin'Andriamanitra andaotsika hitehatra amin'Andriamanitra andaotsika ny zavatra ataonao de ny mino de mezah ianao mino an'le hoe be lavitra ny momba anao noho ny momba an'ireo zay ny asa ataonao mino an'izay fotsiny ianao tsy mora raha mahita ny fahavalo hita maso de tsy mora tokoa fa le tany amin'ny tantara teo igny raha le tany amin'ny mpanjaka teo igny raha mpanjaka faharoa tamin'ny andro Elisa ny tena marina ity lehilahy zatoviny Elisa ity tokony tsy atahotra. Elisa tsy natahotra satria Elisa nahita fa izy Elisa hoe Andriamanitra sokafo ny masony mba hahitany rehefa nisokatra ny masony zay vao nahita anjely be dehibe am'izay izy miaramila be dehibe manodidina ihany koa andreo miaramila zay nanodidina azy ireo ny tokony angatahantsika amin'Andriamanitra androany. Halleluja. De mba hisokafany masontsika. Ezekia raha nampahiryandreo olo reo nampahitan'Andriamanitra ihany koa Ezekia hoe marina fa betsaka reo fa ny tsy azontsika lavina ny momba antsika koa betsaka be lavitra. Ny angatahanao zany androany de ny masonao hisokatra ny masonao hisokatra ny ilaina androany hisokatra takany amin'ny masony Elisa hisokatra takany masony Ezekia ka atsapy hoe aza matahotra na mivadim-po amin'ny amaron'ireo olo reo ny olantsika ndraindray de mahay manisa loatra tsika de voisantsika hoe maro be le olona voisantsika de maso ranofo ny ijerentsika de hitantsika daholo ny zavatra ranofo rehetrarehetra fa raha masontsika ara-panahy no misokatra manjavozavo amintsika daholo ny zavatra ny nofo am'ireo de zay mahatonga antsika tsy matahotra fa mihita ihany hoe maromaro fa manjavozavona tsy hitanao sy ny otry ny olona maromaro izy teo fa tsy makaizy ireo hoe. Halleluja. Amen. Momba antsika be momba azy sandry nofo rehefa manana fahavalo ianao zao fotsiny zao mila fantatrao olona mivavaka visa tsy mivavaka raha olona mivavaka io ndana miavana aminy raha tena tsapanao fa olona mivavaka no enao io olona io ndana ingana miavana aminy tena ralao ary any natsapanao koa fa mivavaka izy ambelanao ralao tena mialatsiny sy efa atao hiavana. Nisy fahavalon'ny Israely fetsotro zany hitany hoe mialany ny zanak'Israely fantany fomba an'Andriamanitra azy to de hoe andao alao minamana amindreo fa tsy miady to de namana fa raha olona tsy mivavaka ny fahavalonao na be teny ratsy takany ahoana na manana fahafantarana olona ambony takany ahoana na manana karena takany ahoana na mbola manana basy amatafondro azy ny fahavalonao fa tsy mivavaka de tsotra ny tenko anao atao ohatrany tsisy zany eo anoloanao tsy ianao ny ady amin'io fa Jehovah Andriamanitra ary efa Jehovah ny ady amin'io tsy zakany sain'ireo zany ry havana. Na tsara nefa raha nle tantara teto tato de mbola nanontany any Isankirivo any andiny faforo am'le tantara faharoa faharoa amby telopolo inona izato itokinareo e inona izato itokinareo inona mba manontany anao zao inona zato atokisanao totra matoky teny ery anao fa inona zato mba atokisanao
Alleloia. Andiny ny faharoapolo tsika zao tantara faharoa toko faharoapolo ny fiafaran'ny tantara mantsy no jerentsika eto. Ny fitomboan'ny tantara zany a mampivarahontsana foana. Ny fitomboan'ny tantara zany a dia mampivadim-po foana. Fa tsy mbola nahita tantara ratsy fiafara tao amin'ny baiboly tao ireo olona natoky an'Andriamanitra zany rehavana. Tsy mbola nahita baiboly hafa ngambany misy zany. Hoe nisy olona natoky an'Andriamanitra zany dia vao mepotika ihany. Tsy mbola hita an'izany aloha e. Raha mitovy amiko ny baibolinao dia jereo fa tsy misy an'izany ao. Andiny faharoapolo tsika zao tantara faharoa toko faharoa amby telopolo. Ary noho izany dia nivavaka Ezekia mpaminany sy Isaia mpaminany zanaky Amoza ka nitaraina tamin'ny lanitra. Ireo teneniko anao teo hoe tena nisy fiarahana tena Andriamanitra izy tsy hitodika amin'izany. Ezekia mivavaka miampy an'i Isaia oriavana. Fiaraha mivavaka tena tonga dia nahakasika an'Andriamanitra zany. Ary Jehovah naniraka anjely izay nandringana ny lehilahy maheririra sy ny mpanapaka ary ny komandy teo tombom-panjaka Nisri ka dia lasa nody tamin'ny kenitra Sankeriba. Tsy nivoaka n'ilay tanàna oriavana ny zanak'Israely nge ravana, tsy nivoaka ny tany, tsy nivoaka ny tanàna akory nge ny ry Ezekia sy ry Isaia ravana. Natao fairany dia nijanona tao, fa natao tao niantso an'Andriamanitra fotsiny. Dia Andriamanitra natsony, inona amin'izay nataon'Andriamanitra? Niainga Andriamanitra. Tanan'Andriamanitra amin'izay ny asa tany. Ezekia, Isaia napetraka tao an-trano, namboatra tempoly, namboatra manda azafady, dia nivavaka fotsiny. Mahavoky anareo ve mivavaka e? Dia teny hoe manomboka izao mahavoky. Ary tsy mahavoky ihany fa mahavonjy, tsy mahavoky ihany fa mahavelona ary mampandresy. Ary teny aminao androany hoe aza matahotra anao mivadi-po fa lehibe lavitra ny momba anao ry havana. Andriamanitra rehefa hiasa naniraka anjely izay nandringana ny lehilahy mahery. Raha ny tena marina ny ravana Sankeriba toko mba misy an'ilay anjely le ray apatelo mba niaraka taminy teo e. Anjely ratsy zany, anjely vadika efa devoly. Nidina ny anjelin' Jehovah na ny anjely ray apatelo teo ary mbola niripahany roa apatelo miampy miaramila Sankeriba. Ary rehefa miasa ny ino amin'ity izy ity ny hery ara-panahy, niasa amin'izay ny ara-panahy na dia ny zanaky Sankeriba ary any tokantranony efa fanginin'Andriamanitra efa vonoly efa tonga eo. Tsy ny zanako ny amoron'iny fa nareo ihany tsy dia maty. Zanany naterany no namono azy. Fa naninona? Findridiran'Andriamanitra fotsiny tanatin'ny saintany hoe vonoy dadanareo. Vonoy fa nekampahoriny anahy. Misy anjely mibitsika ilay zanany. Vonoy. Vao miditra eo dia vonoy. Niazakazaka nitsoaka avahany Sankeriba vao mimaty. Satria nisangisangy tamin'ny Andriamanitsika. Lehibe lavitra momba anao e. Tsisy mampatahotra anao. Tsisy mampatahotra anao. Tsy maintsy ody amin'ny kenatra ny fahavalonao. Tsy maintsy ody amin'ny kenatra ny fahavalonao ary maty any amin'ny toerana izay misy azy ihany. Potika any amin'ny toerana izay misy azy ihany. Ireo olana rehetrarehetra ody amin'ny kenatra izao. Izao sakatsakana rehetrarehetra, tsy fahombiazana rehetrarehetra ody amin'ny kenatra izao ary potika any amin'ny toerana misy azy ihany. Tsy miverina manadala antsika eto izao amin'ny anaran'i Jesosy satria nahoana? Andriamanitra mahery ravana momba antsika. Tsy misy mahasakana Andriamanitsika tsy hiasa fa na hitondra miaramila 4,2 sy 4 alina sy tapitrisa 4 Andriamanitsika anankiray fotsiny dia manindrisibaka andreo. Misy fotoana Andriamanitra andefasany varatra, andefasany nandray izareo isan'izareo ataon'Andriamanitra mifamono eo. Isika tsy miady. Isika tsy miady. Halleluja. Alao marina ny iriny ny atao raha izany aizy ny iriny mampino fa aloha iny ny ataontsika irava nika ataoko teto fa aloha iny tenena mampino iny ny atao. Halleluja.
azo jerentsika iny izy iny. Alleluia. Tsitako hira mampiona. Azo tsy tavitsika iny. Miala tsiny a. Halleluja. Ohatry ny tsy hitako iny izy iny nefa tokony ataontsika iny izy iny. Iny aho moa titran'izy iny ato amin'ny YouTube mampionona fa tena tsy tadidiko azafady. Tena tsy hitako. Nefa iny tokony ataontsika. Mba soratikely mampionona azafady le mba le titrany eo amin'ny YouTube misy fa tsy hitako izay ianao tena zatra an'iny. Mampionona mantsy no fijerin-hirantsika eto. Ataontsika iny izy iny androany a. Ianao tsy tokony atahotra. Tsy tokony atahotra ianao. Fa mombanao a lehibe lavitra. Ilany zaka-vity fa le titrany ato mihitsy no ny zaka-vity mipira azy fa fantako mihitsy hoe zaka-vity fa le fomba nanoratana azy ato mihitsy no tena tsy hitako fa raha afaka mba misy mandefa mampionona amiko amin'ny message le izy raha mety azafady mampionona mba irahantsika mivaly eto. Nampianao ve nitory-teny? Tsy misy mampatahotra anao zany a, aminao ny hery a, tsisy mampatahotra anao. Halleluja. Aminao ny fahefana indray anina indray zao iny, aminao ny fahefana iny zina famonjena iny, zina famonjena le izy. Fa tsy zina famonjena ataontsika androany fa ilay njaka-vity. Halleluja. Halleluja. Ina moa ira vavaontsika amin'ny clip zany? So dia mba le hira le fantsontsika tamin'ny voalohany teo ihany. Efa amintsika le hery, tena misaotra ny Jonathan. Efa amintsika. Asonjay ary. Tena taraikitsika nitady an'izy iny a. Ao ary, fa misy message ato a. Saotra ny mampionona antsika. Halleluja. Azo antsika iny izy iny. Zany dia teny amintsika androany a, fa ny nantady an'ira moa tsika. Fa mino fa voarainao ny hafatsika androany. Mila mangina ianao, aza kivy ianao raha hampanginin'Andriamanitra. Misy endrika fampanginan'Andriamanitra atao eny amintsika eny. Ka iny mbola tsy dia afaka ataontsika raha nampavilavoli satria mbola tsy vita izy iny dia mampionona nefa tsy eto anao live miaraka amiko amin'ilay hira dia izay mbola tsy afahantsika mitondra iny fa rehefa vita iny iny dia alefantsika raha nampavilavoli. Le hira ny andramoka izao nga ma zany tianao tenenina izany.
voarenao ny afatra androany a tsy misy tokony hampatahotra anao a fa Andriamanitra momba antsika, tsy anao ny ady fa ny Jehova. Ampangin'Andriamanitra mihitsy tsika, indray apetraka Andriamanitra mihitsy ny momba antsika, ahenany mihitsy ny aty amintsika mba hahafahantsika mahita hoe raha sy Jehova tsy toy izao ah. Hotany tompany antsika mianakavy a meno finaritra ary a amaranantsika ny fotoana dia ataontsika ity iray ity, efa aminao ny hery a dia tsisy mampatahotra anao. Tahiny tompo daholo. Jesus,
Halleluia. Sotra n'Andriamanitra sika riavana amin'izany teny izay nomeny teto izany androany. Zaho matoko fa nahery ianao tamin'ity androany ity, ary zaho matoko fa hoentinao hamakivaky ny fiainanao indray izany toro-teny izany. Riavana malala, tena hoe andaontsika hiara hiaika androany hoe Jehovah natahotra izay hatramin'izay satria mbola nijery tamin'ny maso ara-nofo izahay Jehovah Andriamanitra. Ankehitriny Jehovah sokafo ny masom-panahinay, sokafo ny masom-panahinay Jehovah, ka ireo zavatra rehetrarehetra Jehovah Andriamanitra izay nataonay, izay ho ataonay, izay ho atrehanay, manomboka eto dia tena hoe hojerenay amin'ny maso ara-panahy Jehovah Andriamanitra. Ka tsy atahotra izay satria tsy anay ny ady fa anao. Ianao efa niteny taminay mba hangina dia ampianary mangina izay Jehovah, ampianary mangina izay Jehovah, fa ohatr'izay hijery anao miady. Halleluia. Tsy misy na inona tokoa ety aminay, amihatra amin'ny fahavalonay dia kely ny ety ampelantananay, ary efa mitovy amin'ny tsy manam-piadiana ihany izay. Fa manana Jehovah Andriamanitra velona kosa izay, ary ianao ny ankinanay Jehovah Andriamanitra. Dia ho tonga aminay izany teny izany hoe mahereza sy mahatanjara izy mivadi-po amin'ny hamaroan'ny olona, fa lehibe ny momba antsika noho ny momba azy. Saotra Jehovah, mionay ny fiadiana ara-panahy, ahafahanay miady ny adinay, ahafahanay tsy resy, ahafahanay mandresy foana. Ho anao ny voninahitra, tafio ny herinao izay, tafio fahamasinana, tafio ny herinao andeha mahitsy eo anatrehanao Jehovah Andriamanitra tsy toa. Voninahitra ho anao hatramin'izay teo mandrakizay. Betsaka ny tsy voalazako nefa ianao mahalala ny mahasoa, ka izay tsy voalazako Jehovah dia efa ianao ny sahady Jehovah Andriamanitra hanatanteraka mihoatra lavitra noho izay neritreretinay amin'ny fiainany reto mpampiponao reto. Voninahitra ny ho anao Halleluia. Amen. Hivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao, ampanositsika ny anabavintsika hiaina, hivavaka ho an'ny firenena. Tay tompo zananam-pahaviaina, anao ny fitenenana. Sika rehetrarehetra mbola iaraka hivavaka isika. Dia mantsarainay io mankasitraka anao izay nampanatanterahany fotoananay androany. Sotranao izay amin'ny mamo izay nitsarainao nay indray tamin'ity androany ity. Sotranao izay satria manana Andriamanitra mahery tokoa izay miaraka aminao, ary tsisy ampatahotra anay n'inona zavatra mbola holalovanay, dia fantatray fa misy Andriamanitra mahery miaraka aminay dia mankasitraka Jesosy. Saotra Jesosy malala. Raha tonga eto Jesosy dia tsy adinay mivavaka ho an'ny firenenay. Apetraka ampelantananao Jesosy malala ny malagasy rehetrarehetra. Ao Jesosy ny tena milanao Jesosy, milanao mpisolo vava Jesosy. Ao Jesosy ireo vahoaka madinika misy Jesosy malala ny miara-mitsinjo azy lena Jesosy, dia tsy mahita le Jesosy, fa ianao Jesosy malala ny mangatahanay amin'izao fotoana izao, hamangy an'izy ireny Jesosy. Tena hoe solo vavan'izy ireny Jesosy. Misy ny tsy manana tokony, tsy afaka miteny akory Jesosy malala. Dia mangatak'izay Jesosy malala ho ianao no manampy anazy ireny, ianao no hisolo vavana azy ireny, mangina izy ireny Jesosy malala, fa ianao no hiteny eo am-pilasiny. Ao Jesosy ireo mahantra, ao Jesosy ireo tsy manan-koanina, ao Jesosy ireo eny an-dalana, ao Jesosy ireo tsy manana asa Jesosy. Mangatak'izay tompo malala mba hitsinjo anazy ireny ianao, tsy ireo amin'ny indrafonao lehibe izy ireny Jesosy malala. Dia ny marary eny amin'ny hopitaly ireny Jesosy, ianao no angatahanay, anasitrana azy, ianao no angatahanay, hamangy anazy Jesosy. Milanao ny vahoaka, milanao izay Jesosy malala, ary tsy mahavita ninina Jesosy izay, ary tsy mahefa ninina ny firenena, ary tsy manana anao tompo malala. Oka ianao Jesosy malala tena hamaly, oka ianao Jesosy malala hamindrafoana izany firenena izany Jesosy malala.
andao tapaka ny connexion Ranabavy andao toy izany raharaha Jonathan nivavaka amin'izao fotoana izao. Mbola hiaraka zavatsika Jesosy a tena misaotra betsaka anao Jesosy ny amin'izany teninao zany Jesosy fa tena hoe ianao Jesosy miadinay Jesosy ataonao manginy zay Jesosy tsy tianao zay hoe raha betsaka ny olona miaraka aminay Jesosy dia hoe zay mirery amin'ny zavatra vitanay Jesosy fa tianao misy hoe ianao misandratra amin'ny fiainanay Jesosy dia tena hoe tanteraka aminay zany dia ireo malagasy Jesosy mety miaino anatin'ny fahoriana amin'izao fotoana izao Jesosy miaino anatin'ny tsy fisiana Jesosy malala ianao Jesosy antanteraka an'izany teninao zany hotsapan'izy ireo zany hoe ianao hereriany Jesosy ny vahorana tsara indrindra raha miherinay amin'ny olombelona Jesosy raha miherinay hereriany tsy mahavita inina Jesosy zay mora reraka zay mora potraka Jesosy zay miherinay tsy mahavita an'izany fa ianao hereriany fanantenana tsara indrindra. Ireo malagasy ireo Jesosy ao ny firenenay Jesosy mbola miaino anatin'ny faharatsiana miaino anatin'ny fanompo-tsampy miaino anatin'ny tena hoe faharatsiana tanteraka Jesosy ianao Jesosy mikasika mifondro malagasy tena hoe mitodika aminao Jesosy hiverina aminao Jesosy hiala amin'ny toetra ratsy rehetra Jesosy ao mety misy mpitondra fiovahanao Jesosy ao ny pastora rehetra dia mpivavaka rehetra Jesosy dia tena hoe hanompo anao amin'ny fomantolo Jesosy tsy ho fombafomba fotsiny izany mivavaka izany firenenay kristianina Jesosy fa tena hoe foaram-panahy Jesosy dia hanaja anao hankatohany didinao anao loha laharana Jesosy amin'ny fiainana rehetra ao koa Jesosy mety misy any ampigadrana ny Jesosy mijaly Jesosy mety hoe malahelo Jesosy ianao ampitrakan'izy ireny indray Jesosy amin'ny fanantenanan'izy ireny indray ianao Jesosy tena hoe ianao anatin'ny fiadanana Jesosy fifaliana miaraka aminao dia izany firenena izany Jesosy dia tena hoe ho tanteraka Jesosy hoe Madagasikara ho an'i Kristy tokoa Jesosy dia amin'ny anaranao masina anaovana an'izany vavaka izany misaotra tombon-tsara indrindra Alleluia Amen. Alleluia mankasitraka ny raharaha Jonathan tsika tanatin'izay vavaka matsiro izay tsy fahamezantsika tsiny moa fa le connexion dia tapatapaka ho azy ny connexion ny Ranabavitsika iaina teo dia misy fifandaminana moa atao amin'ny groupe dia fa teo dia nanolo azy teo raharaha Jonathan tsisy tsiny akory zany tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra tapitra ny fandarantsika raha mbola sy tongany amin'ny roalandra Jesosy dia eo anetranetsika raha-pitso tahaka izao raha sambola velinay dia matoka fa hifankahitentsika raha-pitso dia mahereza daholo ary tsika rehetrarehetra samy tahiny tompo dia matory amin'ny fiadanam-po tsara dia miatrika ny tontolo andro raha-pitso mpandresitsika rehetrarehetra lehibe lavitra momba antsika samy tahiny tompo tsy misy vavaka maraina raha-pitso fa tonga dia raha-pitso alina isika amin'ny sivora sasany no miaraka ato anatin'ny vavaka fiambenana akiradio.radio12345.com ahafahantsika miaino ny akiradio.radio12345.com mandeha andro manalina toetensaka ny adiny telo amin'ny 4:70 maraina ary amin'ny 4:70 hariva ihany koa samy tahiny tompo mahereza daholo misaotra anao nahatrany hatramin'ny farany Alleluia Amen.